Eo amin'ny sehatry ny toe-karena indray kosa mbola tsy nifarana akory ny raharaha ny nangataka ny fampihatoana sy fanafoanana ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny CSBF eny anivon'ny Filankevim-panjakana ny fikambanana ao anivon'ny Progediam izay ivondronan'ireo antsointsika hoe actionnaire minoritaire. Fanazavana. Fangatana requête roue nous napetraky ny Progediam na ny promotion de la gouvernance d'entreprise et défense des intérêts des actionnaires minoritaires teo anivon'ny Filankevim-panjakana mikasika ny raharaha BNI. Requête voalohany rehefa tamin'ny décembre 2013 zay nangataka ny anafoanana ny fanapahan-kevitry ny CSBF tamin'ny 4 septembre 2013. Namoaka indray moa izy tamin'ny 27 mars 2014 fanapahan-kevitra farany zany mame alalana zany any Crédit Agricole hivarotra ny 51% capital BNI zay ananany Crédit Agricole en BNI zany. De ny requête faharoa zany vao napetraka tamin'ny herinandro lasa de fampihatoana ny fanapahan-kevitry ny CSBF tamin'ny 27 mars 2014 io ary fanafoanana koa amin'ny fanapahan-kevitra io. Apatseviko aloha fa le requête zay efa napetraka tamin'ny décembre 2013 de mbola tsy misy didy navoaka ny Conseil d'État hatramin'izao. Ny fampiatrana ny lalàna velona no andrasan'ny fikambanana Progediam avy amin'ny mpitsara. Inona moa ny azo andrasana mpitsara afa-tsy hoe mampiatra ny lalàna velona, zay lalàna misoratra, tsy ary manapahan-kevitra araky ny lalàna misoratra fa tsy mandray ataontsika hoe mampiasa teny frantsay hoe considération autre que des considérations techniques. Tsy misy ambadika politika akory no antom-pijoroan'ny fikambanana Progediam izay mikendry hatrany isin'ny fitantanana ara-dalàna anatin'ny orinasa. Ny Progediam zany nampiatra zany ny fitantanana ara-dalàna ao anatina orinasa sy fiarovana ny tombontsoa ny olona mametraka ny volany ao anatina orinasa anankiray. Na zany ny actionnaire minoritaire ataontsika petit porteur dikan'izay le actionnaire zay tsy mitambatra mihitsy amin'ny groupena actionnaire hafa ary tsy mandray anjara amin'ny fitantanana ny orinasa. Andrasana amin'ny alarobia ho avy izao moa ny fanapahan-kevitry ny Filankevim-panjakana manoloana ny fangatana izay napetraky ny fikambanana Progediam izay.